malagasy praitan-drazana, ry malagasy namana rehetra manerana ny nosy, hiatrika kiondalana isika rapitso alarobia fa 17 novambra 2021 satria tokoa mantsy nandritra ny 5 andro dia naparitaka nanerana ny nosy ho fatabahoaka ny volavola andalam-panorenana, ary nandritra izay 5 andro izay dia niezaka nanazava ny votoatony izany volavola andalam-panorenana izany ny tompona andraikitra rehetra isatsokajiny, ary niezaka ihany koa namaly ny fanontaniana avy any amintsika tsirairay avy nanerana ny firenena. Fantatro fa naharay ary mahafantatra ny lalam-panorenana vaovao atolotra rapitso ny akamarony ny olo-pirenena rehetra. Matotra ny olo-pirenena eto Madagasikara, ary nandritra izay volana maromaro izay dia voadona ny ampopo ny malagasy rehetra, ary izany indrindra no anatanterahantsika ny ampopo-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izay teny filamatra nandritra ny taona ity. Profon'izany dia tsy misy fanampiana arabola avy any ivelany anatanterahana izao fitsapakevim-bahoaka rapitso izao, fa dia vola madiodio ny fitondrana malagasy zato isan-jato no anatanterahana an'io fividianana zay tanterahantsika rapitso, zany hoe volany fitondrana malagasy avokoa ary manontolo. Matotra ny malagasy, miofy ny firenena malagasy ary mandray antanana marina ny hoaviny ny malagasy rehetra. Ny 50 taona lasa dia fakana lesony mba anamboarana ny hoavy ka andatsahana ny fototra vaovao. Io fitsapakevim-bahoaka ho tanterahana rapitso no fototra vaovao ananganana ary angatahana ny hevitrao, ny hevitrintsika menakavy. Ny tanjon'ny fitsapakevim-bahoaka dia ny ampivondronana ny herim-panahy, ampivondronana ihany koa ny herin-tsaina, ary indrindraindrindra ny herim-po mba hijoroana makany amin'ny fanorenana tontolo vaovao. Manatenanao ny firenena mba hitondra ny anjara-birikinao ianao amin'izany fametrahana lampiaramonina vaovao izany. Io fifidianana io dia fomba iray anehoana ny hevitra. Eto dia tiako ny manao fanambarana amintsika malagasy rehetra tsy vaky volo fa ny karapanondro ihany dia ahafahana anehoana ny adidy, na ny marimarina kokoa dia ahafahana mifidy. Ary tiako ihany koa ny manamarika fa efa misy ireo mpanara-maso avy any ivelany mba hijery hoe fividianana madio sy mangarahara marina no tanterahana eto amin'ny firenena. Noho izany dia porofotsika amin'izao tontolo izao fa isika malagasy, fa ianao no maso madidy eto Madagasikara, ary mila ny fandraisanao anjara, mila ny fandraisanao andraikitra, ary ankehitriny no tena milanao ity firenena mantsika ity. Noho izany dia eo ampelantananao ny hoavin'ny Madagasikara, eo ampelantananao ny hoavin'ny taranaka faramandimby, koa miangavy ianao raha miangavy, satria mila ny hevitrao ny firenena rapitso. Eo ampelantananao ny fandresen'ny Madagasikara, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.